Eny ary hira gasy nampanitsena ka zay vo manodidina e. Ny hira gasy dia seho antsehatra antsangana tahaka ny teatra loharano anovozan'ny malagasy ny fahalalana hoentina miatrika ny fiainana anio sy ho an'ny ho avy anatsarana ny fiarahamoniny taranaka faramandimby. Loharano be sekolon'ny fiainana ny hira gasy ao a Madagasikara. Anuan dia tampirce, fandu baka kadun PDP, anu masih anu panu manas, mungkin sudah kadun lasfat, dia tatap kerencing. Aciga ada cakan abata, aciga kami yang saya, berhamira, ada mata wabuni, berana mana saya. Sana arti mana baka, nama tuhan putri kasami, makanya dan saya. Pura katumana na ani yulu nareta Ny fiavian'ny hira gasy dia efatra amin'ny fahagolatany no nisy hira gasy teto Madagasikara. Ary rehefa nisy vanim-potoanan'ny fandimby ara-tantara dia nanjary ny akadapa izany hira malagasy izany na ny hira gasy dia
nakarony mpanjaka teny andapany Iragasy tamin'ny androny Andrenampoinimerina dia nanana endrika hafa indray zany ny Iragasy rehefa tafakadapa ny Iragasy dia ny mpanjaka miaraka tamin'ny vahoaka no miaraka mioby sy miaino ary makafy. Ya ti fata tuar. Si misy ni minyo no nato. Anak ibu deh. Far tim beli pakai lele. Nari yang mana untuk lele kalau ni baru. Boleh ya kan? Orang kami asyik pakai nasi ciker ni. Kami tu pun nasi mau jero tu pun rau. Ny anarako raha Naivoarson Jean Félix. Ny asa ataoko zany ato amin'ny Iragasy chef de troupe, mpamokira, pikabary ato amin'ny tarika Ramilson Brescia sokony. Tandrem so diso adresy zay nenay e. Tandrem so diso adresy za tsy milaza hoe ratsy ty iranay ty ary za koa tsy milaza hoe tsara ty fa ny alalana hoe tsara ny hira Iragasy rehefa mamisy vodona kely any amin'ny eritreritry any. Dia miarahaba ny mpijery marobe izay tonga manatrika. Faharoa milaza ny lohatenin'ny hira ho tataraina. Dia miteka be nareo ao le izy zay sady zao koa iny teka dia davinay aminareo iny koa mampihetsiky ny anan-dranonay iny raha miteka ianareo. Iny zany ho azavaina pikabary aloha ny lohatenin'ny hira ho tataraina io zany ny titre zany. Vita zay dia alefa amizay ny mpihira manazava ny titre nomena teo iny azavaina zany azavain'ireo mpihira reo. Fa raha tsy miteka eo nareo manao zavatra zara fa vita fotsiny ey. Tonga ny hariva raisinay volanay ka izay zany miangavy ary efa mba azoazo le izy aleforanga le teka mafy be iny fa rehefa milay iny milay kio nataonay peskara tolony reto velona zay fa manenonareo tongotra lasinareo ray rotela tao ary.
Ny hiragasy tsy mifidy fa afaka mandeha daholo na famadihana, fetin'ny fiangonana, fetim-pianarana dia afaka andehanan'ny hiragasy daholo. Dia misy amin'ny hiragasy maninananay. Dia mbola tsy fantaniana fa zay ilay aminay. Azafady ary melatsiana amin'ala vahoaka. Dia ala masalara masoa dia mitsoaka. Dia misy misabe saina sy be mitontoro. Izy ty mamanaiky zany miaray da tatoa. Dia zay tsy matahotra masomena satria maramila. Satria maramila mbesika ala tsy azo soliana. Ataky! 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 Zany ny hiragasy arazadiny fa ny hiragasy dia sekolon'ny fiainana, sekolony ngeza be satria ny tononkira rehetra ao anatin'ny hiragasy dia manome lesona sy mampianatra ny taranaka sy ny malagasy, na izy mitory fihavanana, na mitory firaisankina, na mitantaran'ny zava-misy ara-politika, na mitantaran'ny fiainana ankapobeany amin'ny andavanandro, na koa mitantaran'ny fifankatiavan'ny olon-droa sy ny fifankatiavan'ny mpianakavy, zany hoe tantaram-piarahamonina ray manontolo ny hiragasy. Ny kilalao an'ny hiragasy na ny seho an'ny hiragasy dia tsy mandeha rery fa tsy maintsy misy tarika anankiroa andaniny sakilany, nefa tonga amin'ilay fitenenana hoe toy ny adiny mbalahan'ny mpianakavy ka zay maresy tsy obiana ary ny resy tsy akoraina fa dia volako lava kilalao mbola hely. Dia Madagasikara mamisy legenda. Legenda dia Madagasikara dia. Mahafinaritra moa ny hiragasy nefa ny kibo tsy mba lamosina, ny tsinay tsy mba vatsy, dia tsy maintsy misy fotoana angalanaina kely ary tsarana amin'ny kilalao dia miroso amin'ny fikarakarana ny sakafo sy ny laoka, ny vary, ny sakafo, ny henomby, ny sakafo matsiro ho an'ireo mpilalao hiragasy. Dia avy eo indray miatrika ny seho manaraka dia ohatr'izay hatrany hatrany, ohatr'izay hatrany hatrany. Ny fitsinjarana ny taona ato amin'ny hiragasy dia ny tsy mety amin'ny mpanao hiragasy zany lefa hoe efa antitra loatra
Fantaona zao sahala amle zazakely mpandeha ato aminay iny zao enina taona izy efa may ny zavatra ataony zany hoe mitsinjarany zavatra ataony zany 10 zao ny azo no ataony de tsy maintsy amin'nisy kelikely zany no anaovana an'le ty de mipihira ndray eo amin'ny atonontonony eo ny taonany misy efa zokotsokony kely misy mbola salatsalany kely atonontonony eo salan'zany keo ny mpitendry lokanga pikabary ary ny mpitsoka mizika zany mila le mpitsoka mizika sy anareo mila olona matanjaka satria aina anao tosaka amle izy aina anao tosaka amle mizika de salan'zany keo tsy maintsy mba mila biky an'olona ihany keo zany le hiragasy indrindra fa ny vehivavy tsy maintsy mba mila biky an'olona ihany mba tsaratsara bika sala misaosao zay ngamba fa ny lehilahy ndray tsy de hoe mijery biky loatra fa tena ifatenana ny lehilahy zany de ny fahaizany zay zany vao mahatonga hiragasy atao fahaizany de ny bikebike sika raha fa tsy de ilana hoe sala misaosala ny vehivavy zany. Tio arina ny hiragasy dia mifandray tanteraka amin'ny diarin'ny zavaboary zany hoe diarin'ny zavaboary zany hoe rehefa maintsoahitra de tsy misy hiragasy rehefa manomboka fararano dia mipongatra daholo ny fety sy ny fomba malagasy rehetra ny famadiana ny asoavan-jaza ny fanorena trano ny fanaovana fasana io rehetrarehetra de miaraka amin'iny diarin'ny tontolon'ny fambolena iny zany amin'ny diarin'ny kolotsaina raketin'ny hiragasy. Ny fotoana anaovana ny hiragasy zany de manomboka ny fotoana mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février zany eo na repos kely fa ao anatin'izay ary manao répétition. Ny famelomantena ao anatin'ny taritra zany de ohatrohatry ny hoe samy manana azy ao anatin'ireo repos reo, ao misy mivarotra, ao misy any ambanivohitra de mamboly, ohatrohatry zay samy manana zavatra ataony. Tena niova mihitsy zany satria tamin'ny taloha ny hiragasy de ohatrohatry ny hoe ny ambanivohitra lavilavitra reny ihany zany ny tena mankafy azy fa amin'izao zany ny hiragasy de na andrenivohitra na ambanivohitra de fa lasa tena mandroso izy zany ary tamin'ny taloha ary misy fotoana mihitsy fa ny ankizy en ville de tsy tia hiragasy fa amin'izao na ny ankizy en ville ny tovolahy ny tovovavy ary de efa tena mankafy ny hiragasy.
fahitana ny hoavin'ira gasy aloha amizao de tena hita hoe miroborobo satria marina le tenin'le namana teo hoe taloha ny hira gasy misaiky olona avy eny ambany vohatra ihany no makasitraka azy fa amizao fotoana de tena na any amin'ireny vohatra na aiza na eny fa na any amin'ny faritany ara any amin'ny foko samy hafa any de fa makasitraka an'le hira gasy mihitsy. Fanirina zany a indrindra ny fanirin'ny Tariky Ramilson Besikara manokana. Faly zay satria tafahoana Somatary tsika rehetrarehetra reo. Elary, mariky zay efa lina izay a anolotra tantara ho anareo zay amty voalohany ty. Mbola tsy lazany lohateny aloha. Revelona zava-manenonareo. Tsangana moramora anareo pira mangatadalana de miterany naran'Andriamanitra. Ao arina kely manazava azy. Tokony lasary, ray, roa, telo, daware! Tena afaka manao safa koatra ny hira gasy mihitsy za. Za ohatra hoe rehefa le repo iny so zay de mivarotra. Eto Madagasikara zany no matetika mahita ny mpanao hira gasy de mba ny fanirina izy zany mba ho hitany zao tontolo zao zany hoe hira gasy voaboka malagasy zay zany mba fanirina indrindra zany tsy azo afenina zany fa raha mba hoe mba misy zavatra afaka mba manotoana na mba manampinampy de ny anaparitaka ny hira gasy any ampitan'ny ranomasina mihitsy zany mba tanjona sy mba kendren'ireto Tariky Ramilson Besikara zokony reto. Fane
Oh,